Lioka toko 2 anjiny 7 ka hatramin'ny 9. Ary nivoaka Jesosy koa araka ny fanaony dia nakao atendrombohitra Oliva izy, ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany izany izy dia hoy izy taminy, mivavaha mba tsy hijiranareo amin'ny fankapanahy. Ary izy niataka taminy tokony ho indray mitorabato dia nandohalika ka nivavaka hoe, raiko raha sitrakao dia esory amiko itsika boky itsy, nefa aoka tsy nisitrakoka ny eno atao fa ny anao. Ary misy anjely avy any an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Ary fadiranovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa, ary ny jininy dia tahaky ny rano potrapotraka tamin'ny tany. Ary noho nitsangana avy mivavaka izy dia nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matory namahelo, dia hoy izy taminy, nahoana no dia matory anareo? Mitsangana ka mivavaha mba tsy hijiranareo amin'ny fankapanahy.
Feel